tiako i Madagasikara tsy iray petsapetsa amin'ny tsy fahatomombana ny lisy mpifidianana ivoaka eo. Fikaonan-dom-pirenena tsy maintsy irisona hoy ny komity mpikarakara. Aitrano sy doro-tanety misesesy mena ny afo i Madagasikara. Alarobia 12 oktobra 2022 manatitra ny arabatong kilasy tongivavy atonga soindray ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manasana ho ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao ny politika avy hatrany tsy iray tsikombakomba sy iray petsapetsa amin'ny tsy fahatomombanana amin'ny lisy mpifidianana ivoaka eo ny antokontsika i Madagasikara raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Maro loatra ny tsy fahatomombanana sy ny tsy fanarahana misy amin'izao fotoana fanavozana tanteraka ny lisy mpifidianan'izao eny anivon'ny fokontany ka tsy azona antoka ny sy ny fifidianana madio mangarara ary eken'ny rehetra. Fanadiadiana eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Nanao ny adidy nahavita ny andraikitra araky ny nametrahany ny lalàna azy amin'ny fanentanana sy fanabeazana ny olom-pirenena manoloana ny raharam-pifidianana ny antokontsika i Madagasikara. Porofon'izany ny fanentanana ny olom-pirenena anaramaso sy soratra anarana anaty lisy mpifidianana amin'izao fotoana fanavozana tanteraka ny lisy mpifidianana izao. Nandrososi-kevitra tamin'ny sioni ihany koa ity antoko ity ho fanatsarana ny fitantanana ny fifidianana mba adio sy angarara ary eken'ny rehetra izany. Tsy araky ny heverana azy anefa ny zava-misy. Maro loatra ny tsy fahatomombanana amin'ny fomba fanatanterana ny asa eny anivon'ny fokontany saika manerana ny faritra 12 andro aty aoriany ny fanomboa ny fanavozana tanteraka ny lisy mpifidianana raha ny tatitra voarainy aty amin'ny Foibe. Tsy iray tsikombakomba ary tsy ho tompon'antoka amin'izay tsy fahatomombanana ny lisy mpifidianana ivoaka eo ny tiako i Madagasikara raha nambaran'izy ireo ary miantso hatrany ny tokony irisona amin'ny fikaonan-dom-pirenena. Mialoha ny fanaovana ny refontina liste électorale dia nisy ny fionana tamin'ireo tompon'andraikitry ny seni izay nanomezanay sosikevitra ny amin'ny fanatanterahana n'izany refonta izany. Ary mbola nanamafy ny folohan'ny antoko tamin'ny voalohany volana oktobra lasa teo ny amin'ny fanentanana ny olom-pirenena rehetra isoratra anarany ary nanentana ny mpikaroka timma rehetra ihany koa ny amin'ny fanaraha-maso amin'ny fanatanterahana an'izany refonta izany. Ankehitriny anefa araka ny fitarainana sy tatitra nataon'ireo solitena tompon'andraikitra ny fotony dia tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fanaovana an'izay refonta izay. Ary raha izao no mitohy dia maro ny olona tsy ho tafiditra ao anaty lisy mpifidianana ary betsaka ihany koa ireo olona izay tsy tokony ao anatin'ny lista no tafiditra ao. Tsy ho tomombana araka izany ny lista elektorala ivoaka eo ary tsy hisy ny fifidianana madio sy mangarahara ary eken'ny rehetra. Noho izany ny antokontsika i Madagasikara dia tsy tompon'antoka ary tsy iray petsapetsa amin'ny famoahana ny lisy mpifidianana izay tsy tomombana ivoaka eo. Ary dia mbola manamafy izahay ny tsy maintsy irosona amin'ny concertation nationale mba ahafahana mikatsaka vahaolana miaraka ho tombotsoan'ny vahoaka malagasy sy tombotsoa ambonin'ny firenena. Efa ela no nandondom-baravarana ny amin'ny tokony hanaovana fikaonan-dom-pirenena anatsarana ny lalam-pifidianana sy hakana ny hevitry ny hery-velona rehetra amahana ny olana eto amin'ny firenena ireo antoko politika maro fiarahamonim-pirenena ray aman-dreny am-panahy hatramin'ny sehatra iraisam-pirenena. Manentsy tadiny ary miziriziry amin'ny heviny tsy hanao izany anefa ny mpitondra fanjakana. Fihetsika hitarafana ny tsy fanana ny mpitondra fanjakana fahavononana ametraka ny fitoniana sy ny filaminana maritra eto Madagasikara. Mibaribarito ny vaiakandrina fatandra metaka sy alasafay ny fomba fanatanterahana ny asa amin'ny fanavozana tanteraka ny lisy mpifidianana eny anivon'ny fokontany amin'izao fotoana izao saika isehonjantrany izany avokoa na ny eto Antananarivo na ny any amin'ny faritra. Fanadiadiana. Mametraka ayay ny olom-pirenena amin'izao fotoana izao ny manoloana ny fomba fanao mamoetra sy ny kitoto amin'ny fomba fanisana mpifidy ataon'ireo agent recenseur eny anivon'ny fokontany. Tsy tomombana ny asa, tsy zarizary ny fitaovana ampiasaina, tsy mahay ny asa ny mpanisa mpifidy sasany, santony an'ireo amin'ny zava-mitranga eny amin'ny fokontany. Tsy manadiady mihitsy fa dia raisiny avokoa izay olona ao anatin'ilay toerana misy nefa maro dia maro tsy ao anatin'ny fokontany fa dia mipetraka fotsiny fa tsy ao anatin'ny enregistrement ny fokontany. Tsisy le fanadiadiana
fa dia sorasoratana fahatany le olona any amin'ny tokantrano tsirairay avy any. Tsy fantany akory zany le zavatra tokony ataony amin'le izy hoe omena ny karapanondro dia tsy mety andray izy hoe le olona mihitsy zany no eritreretiny hoe anao an'le inony ity izy eo amin'le tadaviny zany le olona dia le karapanondro zany hoe ho alainy fotsiny sy mikarazany. Mitiako tsindrina amin'le zavatra tokony ataon'le agence recenseur zany ny eo amin'ny fokontany tokony mba mahafantatra hoe olona mba mifanerasera tamin'ny vahoaka na dia nandalo fotsiny arany eo amin'ny fokontany ny tokony atao agence recenseur. Fa ny eo amin'ny fokontaninay dia hafahafa be mihitsy ny fomba fiasan'ny zareo ao. Izy menakavy ihany ao. Misy zay anaty azo zay nefa misy avany anaty azo teo manao zavatra ao tsisy mazava mihitsy. Efa nanomboka tamin'ny 1er octobre io fanisana io mbola tsisy nandalo teo aminay nefa zahay akaiky ny fokontany sady secteur 1 misy anahy. Dia ny zavatra tena mampanahy anahy zany satria zahako efa trésorier tao teo aminay mihitsy ny tena betsaka ny doublon ary za mihitsy ny tena anisan'ny famaly fa ny zokinay efa maty ary hitako tao anaty lisy mpifidianana. Dia zay zany ny tena zavatra tahorako hoe sao dia le lisitra taloha ihany no mody tefitefen'ireo dia izy tsy maniraka an'le agent recenseur io. Menimenina be ny olona hoe fa ahoana tsy mazava zany fa zay tiany atao mandalo, zay tiany lalovana ny lalovana, zay tsy tiany lalovana tsy lalovana. Dia misy zany tsy lalovany le olona fa tonga dia mandalo fotsiny izy ohatrany hoe manenjika izy. Mbola tsy fantatray ny karamanay izy fa zay ny mahakamo anay mandeha. Mbola tsy fantatray ny karamanay fa ny manoratra nytio izy mameno an'ity taratasy ity 300 isan'olona dia gnanay sasany izy mbola tsy fantatra. Dia hoy izy hoe nareo zany noa miasa jambarafozana, gnanareo zany tsy fantatrareo ny karama dia nareo miasa. Zay izy kamo amin'ity asa ty satria izy na zahay tsy mahazo gote nanomboka amaraina izy zay amin'ny ray sasany dia rehefa avy eo zay andeha hody. Dia reto olona tsy atao anatin'reto ny vadiko zao tsy eo dia alefa so izy makany amin'ny fokotany na iverena koa raha pitso. Dia izy nataoko hoe ato aminay misy olona vahiny raha omeko raha hoe io karapanondron'olo vahinina io nefa io olo io tsy avy aty fa avy agnamendry vazo dia ahoana ny momba n'izay. Dia tsy niteny izy fa nomeme fotsiny ampome le fanaovana le recensement carnet no entin-dralahy manao an'izy nefa tena fanaovana recensement fisy dia anatin'ny fisy iny ao daholo le fianakaviana mpifidy fa amin'izao nefa ny carnet ahoana moa netezin'ny carnet iny eo. Faharoa manarakarak'izay eo amin'le carnet bokotany be dia be tompoko ny tsy manana carnet bokotany le vaovao fa le carnet bokotany vaovao iny no azony zareo atao. Le taloha zany ao nefa le taloha be dia be ponina eo mbola tsy manana le carnet vaovao. Tovoka sy leo ny ankamaroan'ny olom-pirenena manoloana ny zava-misy toy ny seho tamin'ny fifidianana farany teo. Miandrandra fanovana ny rehetra, mitaky fifidianana madio sy mangarahara. Mitaky fandraisana andraikitry ny olom-pirenena rehetra nefa no ahafahana mahatratra izany. Manodidina izay vaovao izay hatrany tsy ampy ny fitaovana hoenty manao ilay fanavaozana ny lisym-pifidianana ho an'ireo mpanisy ireo mpifidy na ny agent recenseur. Ankoatra ny tsy fisiany tableta azoan'izy ireo mandrakitra ny fanisana nataony dia misy ireo tsy manana ilay karine fanisana akory miteraka fifangorony asa ho an'ny lehibe pokotany sy ny fokotany zany raha ny fanazavana manoloanjany. Dia misy amin'ireo ben'ny tanàna no mitaky ny anokafana ny birao pokotany ny sabotsy sy ny alady. Nanao izay fanadihadiana izay Germain Omenjanary eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Andro 12 amin'ny fanavaozana ny lisym-pifidianana androany. Tsy mbola misy tonga nefa ireo fitaovana fanisana mpifidy nampanantenainy isen'ny foibe hoy ny lehibe pokotany iray ao anatin'ny komina Alasoro. Miteraka olana ho amin'ny fanatanterana ny asa izany satria miankina amin'ny asa vita izay voapirofo amin'ny alalan'ny sary raketina ao anatin'ireny tablety ireny no ahafahan'ireo agent recenseur mandray ny valika sasarany. Manay be ihany arak'izany ny ankamaroan'izy ireo. Ny ho aminay CRLE tsy dia manana problème zay fa ho an'ny agent recenseur io no tena manana problème satria voalaza fa halaina sary takelaka ty halaina sary ilay karapanondro tia nefa fa vita ny zavatra mbola tsy tonga tsy fantatra reo vina no tonga ilay tableta na ahoana na ahoana. Dia raha ohatra zay zany ny azy izy amin'ny agent recenseur azy sy ny an'ity izy fa le fangalana sary
tsy isy tsony aloha zay tavelany arina no tratra ny fangalana sary fa ity any de voanikeo maraina zay roalahy satria lehilahy ny zany recenseur tato miresaka hoe ahoana moa zany ny volanareo voalaza fa arakaraky ny zavatra ataonareo ato no andraisanareo an'le 300 ariary lesy izy nefa tsy afaka maka sary juste ity inona zany no anaporo-dity zany no anaporofonareo fa navitanay de navita sony izy de tokony mitombona le fa raha le fakatsara iny tsy tombona mihitsy zao mbola tsy hita io hoe tonga io zay vao hanomboka tonga amin'ny fotoana tsy ao le zavatra mihera zay hoe inona zany no atao fa reto efa eto ny zavatra mila enjikenjehana ihany koa na izany na tsy zany ary na mbola lavalava ara de hoe andao atomboka. Mpifidy manodidina ny 703 alina no miparitaka amin'ireo fokontany 20 ato anatin'ny komina Alasoro raha ny antotanisa tamin'ny taona 2024 iny. Mbola ho sarotra ny azahoana ny antotanisa marina raha tsy misy ny paikady vaovao hoy ny ben'ny tanàna. Raha ny tena marina tokony hoe ivony fokontany ny faran'ny herinandro sabotsy alahady zany satria ny akamaroan'ny olona ato zany aloha dia olona tsy mipetraka trano indrindra ny feno 12 taona mihoatra fa eto zany dia tokony atao zay ampahafantarana ny olona an'izay fivoahan'ny fokontany weekend zay mba hahafahan'ny olona makeny amin'ny fokontany misoratra ny anarana zany ny fotoana vitsy 3 volana nefa ao anatin'ny fanatanterahana azy ao anatin'ny tena hoe andro fiasana no idinan'ny SLRE zany CLRE eny amin'ny fokontany maro samihafa eny. Miainga avy eny amin'ny fokontany mihitsy ny resaka alabato hoy ny olona teo aloha Olivier Rakotovaza izay tao anatin'ny komisiona nanatanteraka ny fanadiadina na ny enquête parlementaire mahakasika ny doublon tamin'ny fifidianana farany teo. Avy ao avy ety fokontany ny hita ireny le doublon sy ny any reny azo isorona avy any reny le olona efa maty izy moa tsy afantatry eo amin'ny fokontany hoe Rakototatsy efa maty le Rabitary efa nifindra io zany rehefa ny fokon'olona any anaty fokontany mandrafitra nyoma dia farafaratsiny zany tsy araky ny teniko hoe zordirany miditra fa zavatra mba matimatotra zany miditra ao anatin'ny zay logiciel zay atao mba ho zavatra maritra koa mivoaka fa io zany dia tsy miala amin'ny fampandraisana anjara ny antoko politika ny olom-pirenena rehetra ary olom-boafidy no mitarika an'izany izay vao azo itokisana lisy mpifidianana fa ny minina resaka hoe fahadiovana sy ny sisa zany lisy mpifidianana aloha rehefa io tsy mazava ohatra ny itenenana hoe ho ampidirina koa ny migadra dia ho ampidirina koa ny tsy fantatratsony hoe zay tsy manana karapanotry ny sisa miteraka io raha tsy arahana amin'ny vahoaka zany sy ny fokon'olona. Mampanahy ihany araka izany ny tena azahoana fifidianana madio amin'izao fomba fiasa amin'izao ankehitriny izao ho hiatrany ny nambarany n'ity mpanao politika ity. Tsy azo itovirana ny firosoana amin'ny fikoanan-doham-pirenena hoy ny solitena ny komity mpikarakara izany androany. Nambara nandritra izany fa ny fanjakana amin'izao no vahatongo sakana tsy hafana miroso amin'izay fifampitiniana izay. Germaine Mejanary sy Toky Ramazola. Isan'ny mampitarazoka amin'ny fanatanterana ny fikoanan-dohan'ireo Hervelona eto amintsika ny eo anivo ny fitondram-panjakana. Na izany aza nefa dia efa misy ny antotan-kevitra voangona ka ho aroso eny anivon'ny antenimieram-pirenena amin'ny fivoriana ara-potoana faharoa raha ny fanazavany Olivier Rakotovaza. Misy fandraisana satria ny zavatra napetraky ny CMT dia mandalo amin'ny antenimiera rotota zany fandaninan'le lalàna iny zany dia tsy njovana hoe rehefa ny fanjakana mandray anjara amin'ny ady hevitra mikasika an'izy eo dia raisiny atanana zany le izy amin'ny fandaninan'le lalàna ka ireto antenimiera rotota reto zany no andany sy anamboatran'le lalàna zany mba azo ampiasaina amin'ny fifidianana amin'ny 2023 ka zay zany ity fivoriany ity zany dia tena atomotra mihitsy zany ka raha voadify an'io zany dia zavatra hafa misy eo. Efa betsaka ny dingana atao amin'ny fiomanana ho fanatanterana ny fikoanan-doham-pirenena ho hiatrany ny komity mpikarakara. Manome vana ny isin'ny korontana eto amin'ny firenena
ny fitavozavozany ny fanjakana amin'ny tokony irisoana amin'ny dinika io ho iatrany ny fanazavany. Manome vahana ny siny korotana ihany zany ilay fitarazoana misy amin'ny fotoana zao. Zao moa zany mbola azo eritreretana satria ny antemera lotota amin'ny herinandro ambony iny izy zany no hiditra 3e mardi ny octobre dia mbola ao anatin'ny fotoana tsara mihitsy zany tsika raha amin'izao aloha fa raha ohatra ka mitarasoko tsika ao anatin'le izy mety taraiky be zany ny fampianana n'ilay lalam-pifidianana mety tsy hahatratra ny fotoana zay tokony eritreretana zany indrindra fa ny fifidianana amin'ny 2023. Eny amin'ny anteny meram-pirenena indray arak'izany ny mason'ireo mpanara-baovao indrindra fa ny mpanao politika manoloana ny olana mitrangasady ankehitriny amin'io fifidianana io. Ivoaka sy ho tapaka ve ny lalam-pifidianana vaovao sa ho voatazona ny lalàna misy ankehitriny andrasany ny toy ny vaovao. Mijany eo amin'izay vaovaon'ny politika izay hatrany fandikan-dalàna maro sosony no nataona solombavam-bahoaka IRD iray araka ny faneho-kevitra solombavam-bahoaka Alain Tsimbazafy eo alohany nahatratrarana amin'ny fiaran'ilay député IRD nitondra Azo Sarobidy tany amin'ny faritra Alaotriny teo koa ny taratasy fanomezan-dalana fitondrana hazo misy ny mari-pamantarana ny anteny meram-pirenena izay miely eraky ny tambazotra sosialy fanadihadiny eo amin'ny sary ny Tokiramarila. Nampidirina mponjavonjo maika ny mpamily ilay fiara sarony piasany foibe paritry ny tontolo iainana Alotra Mangoro tao Vohitraivo Amparafaravola nitondra azo voamboana ny 10 Oktobra 2024 lasa teo. Ana DPOT IRD io fiara io raha voarakitra ao anatin'ny taratasy fahazahon-dalana ny paritaka. Fahazahon-dalana izay navoaka n'izy tena niany mba amelan'ny fiara sprintera hitatitra azo mandritry ny fotoana tsy voafetra ary tsy tokony hosakana ny manam-pahefana sivily sy ny miaramila. Voalaza nefa fa notoriana ho nanao osoka sy fampiasana osoka na faux et usage de faux ka andrasana izay mety ho fandisona na fanamarinana fa raha nire dia ny voatontonona ho tomponentana ilay mpitory. Manoloana izany dia mampametra-panontaniana ny solombavam-bahoaka Alain Tsimbazafy ny amin'ny hoe lalàna avy aiza no ahafahany kestorana ny teny meram-pirenena mamoaka fahazahon-dalana hitatitra azo. Tsy andraikitry ny solombavam-bahoaka zany fa kosa andraikitry ny mpanatanteraka toy ny ben'ny tanàna, ny lehiben'ny faritra, ny lehiben'ny faritany na ihany koa ny préfet na ny chef district any amin'ny faritra zay isiny reny asa ireny mamofady ny zavatra sahala amin'ireny satria sady mampiasa ny ataontsika hoe ny logo ny anteny meram-pirenena zay androm-panjakana ilay olona anankiray amin'ny besoin manokana na hoe ny filany manokana amin'le hoe hazony anazy le hazo tanteriny fiara ka amin'ny alalan'ny anteny meram-pirenena fampiasana ny logo ny anteny meram-pirenena mahandrom-panjakana azy nanaovana an'izay taratasy zay raha izay. Faharoa dia voalaza koa fa mandritra ny fotoana tsy voafetra no hitaterany fiara io andreo hazo ireo ary fahatelo farany dia ny fampiasana ny mpitandro ny filaminana anome fahefana malalaka ny fiara io ivezivezy amin'ny fotoana rehetra fitaterana izany fananana manokana izany ataoko angamba fa tafiditra ao anatin'ny atsotsika hoe fanapara-pahefana ihany raha ny zavatra hita sy tsapa amin'ny fampiasana an'ireo zavatra rehetra amin'ny tany saina teo ireo zay mariako fa tsy handraikitra velively ny solombavam-bahoaka voalazana lam-panorenana izany zavatra izany. Matoa aloha izany na hiditra ponja ny mpamily ilay fiara dia nisy ny fandikan-dalàna na ahihina ho fandikan-dalàna. Raha nanontaniana Antaraby moa ny filohan'ny anteny meram-pirenena dia nilaza fa tsy mbola hiteny momba ity raharaha ity raha tsy amin'ny 7 ny volana Oktobra fotoana fisokafan'ny fivorian'ny anteny meram-pirenena io daty voatondra io. Tsy vao izao no ahitana fandrobana harem-pirenena ireo olona ambony nampindramina fahefana matetika no ao ambadika. Hatreto koa anefa dia tsy mbola nisy ny fisamborana na fanagadrana
ireo atido fa saika ireo irakiraka no ifatrarany rihatra. Niompana tamin'ny fiainantsika fonana ny fomba fitantanana mamoetra manoloana ny fanamparam-pahefana sy ny fehibebon'ny fitondrana ny famakafakana tamin'ny miara-manonja androany maneho fitiavan-tseza mba hitohizana ny fanararotana sy fanaovana tsindry hatrany ny mpikambana ao anatin'ny fitondrana hoy ny fandarana avitra solondrabe taiziny. Njakazakany volomboasary ny sehatra rehetra hatrany fotony gatrany amin'ny fitondrana foibe hoy ny nambaran'ny mpamakafaka politika androany. Mifangaro avokoa ny fitantanana sy ny raharan'ny atoko hitantaratra amin'ireo skandala maro samihafa ataon'ny TGV izany fihetsika tsy manaraka velively ny lalam-panorenana ohatra amin'izany ny farinam-para-pahefana nataon'ny solombavim-bahoaka ny TGV ao amin'ny boriboritany faharoa. Dia mbola mitondray ny saleka efa herinandro ny resahantsika zao rina an'le raharaha tany Ambatondrazaka le raha matoa solombavim-bahoaka ihany zay kestura eo anivon'ny anteny meram-pirenena no mamoaka autorisation de transport ho an'ny tenany izy zay manao siny eto ambany ozy izy etsy ambony ny objet autorisation de transport iza zay manao siny eto ambany de manome fahefana manokana ho an'ny fiarakodia zao Sprinter phase 3 John Laharany hitatitra azo zay za ihany ny tompony kaiza mbola nisy an'izany nefa fatatsika fa misy ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy manana andraikitra an'izany eny anivony distrika sy eny anivony faritra fa ty petsaka amin'ny fitabatabaina sy ny fitaraina ny olona fa tsy nahita teny tsy nahenona feo le solombavim-bahoaka zay fa nahenona lafin-javatra samihafa tany elotany ary na mivadiny aza de voaresaka tamina raharaha hafa de zany olona zany nefa rehefa mafana ny adevitra politika de mijoro manohana an'le fitondrana de miteny ny aminy hoe efa mandroso ny firenena tsy ampy ny mandat ray fa mandat roa telo efatra akory ny arany lain'ny filohan'ny republika ay zany izy ty tsy le filohan'ny republika ny mila mandat fa ary zareo mila an'le mandat amin'ny alalan'le filohan'ny republika anohizana an'le fanapara-pahefana. Maro ny fampanantenana izay natao fa tsy hitantaratra ny fanatanterahana azy hatramin'izao hoy ny nambaran'ny solombavim-bahoaka avy amin'ny boriboritany fahadimy fa ny an'ny afatra no isehosehon'ny mpitondra. Ohatra manao tseririn-dasa tsy tsarona na fampanantenana izay natao nefa tsy tanteraka reto fitondram-panjakana reto ary matetika ireto olona reto dia misandoka ny tsy azy mitetika asa zay nentina na fitondrana na mpitondra teo aloha dia sandohany ary tsy henatra tsy tahotra nanaovana an'izany miverimerina. Aleo aloha fantatry ny vahoaka fa ny groupe 4 dia tamin'ny andro ny fitondrana teo aloha nefa tao Tomasina ny fitaovana sy ny milina rehetra mahakasika izany groupe 4 izany so dia ioeraoera eto ndray mantsy ry dedaka ry mamim-bahoaka ry bezesta hoe izahay indray no nametraka an'ity mitovy tamin'ilay fitokana an-dalana inona moa le tany avaratra Ambilobe Vohimary izy iny sa le fitokana hoe izahay no namoniny baolina hoy izy nefa tetika asa efa nivolavolany efa nanomboka ny tanterahana tamin'ny fotoana ny fitondrana teo aloha fireto rery ity fitondrana nitsipona fahefana tena amin'ny arabe ty reo nangalatra sy nanangana gouvernemanta anarabe reto tompony doublon sy ny triplon tompony fanodikodinana ny voka-pifidianany reto ihany no tsy mba nandray tsy mba nanomelanjany zany hoe ny mitantana ange de mila miomana ny mitantana ane de mila ialoavana ny zavatra mety hitranga eritreretiny inona ny mety hitranga reo pejiny sosialy sy ny sehoana aitrano tany Antanambaovao Folopointe sy tany Paul Berger androany sy omaly talata ankoatra izay dia mitohy hatrany famaizana ala sy midoro tanety eto Madagasikara ka anisany niarany famaizana tamin'ity androany ity indray ny ala ao Mananjary. Mialy Randrombana sy Taizinaina no mitatitra izay vaovao izay. Nitrangana famaizana trano maromaro tao Antanambaovao Folopointe androany maraina araka ny loharanom-baovao nanomboka tamin'ny folora ny firehetana izay mbola tsy voafaritra mazava ny Andohangy. Ny fandrimana sy ny fanometanana tamin'ny famonoana ny afo ny fokon'olona vantany vao nisy ny loza. Na dia teo aza nefa izay fifanomezan-tanana izay, trano maro no ravan'ny afo raha ny fampitam-baovao any an-toerana hatrany. Ankoatra izay, trano manodidina ny 520 sy 300 ihany koa no rotiky ny afo tanteraka
tao amin'ny fokotandy ampitsilimaika commune Andranomena distrikany Port-Berger omaly talata tombanana ho ny 2 ponina ao amin'ny ity tanàna ity no tsy manan-kialofana intsony avokatry ity vona ity satria dia simba avokoa ny fananana rehetra. Tsy mbola fantatra mazava ihany koa no ny andohan'ny afo araka ny loharanom-baovao hatrany. Manao antsova amin'ireo mahalala tanana sy ny fitondram-panjakana no izany vonana azo ireo izany diponina ny toerana. Eo ny hatrano fa mbola zava-doza manantanina ny firenena ihany koa ny doro-tanety misy amin'ny faritra maro eto Madagasikara tato anatin'ny roa tokom-bolana izao. Misy ireo valan-javaboary voakasika amin'izany toy ny alana Karafantsika 3 hektara no tratra. Kiraototon'ny afo ihany koa ny ala tao amin'ny Bay de Baly tao Soalala. Tsy avabela ihany koa ny ala Sombitsavoy Ibasia any amin'ny faritra Atsimo Andrefana. Tsy nandika taona ihany koa ny tarazonala tao Ambohidately ao Akazobe, ny tao Mananjary ary ny ala ny Beafo Ipendo ankoatra ny Manatantely any amin'ny faritra Nosy. Araka ny loharanom-baovao nivoaka tamin'ity androany ity dia ninina nodorana ity ala ny Beafo Ipendo ity. Fantatra fa nokaramaina 2 alina ariary ilay lehilahy nandoro izany. Mena midorehatra ny faritra 13 eto Madagasikara rehefa jerena ny sarina voakaninaza tamin'ny alalan'ny zana-bolana. Vokany maizina toandro no nisetroka ny renivohitra Madagasikara. Sazy manara-penitra no sazy ireo mpandoro ala sy mpanondrana rem-pirenena antsokosoko. Entitra ny lehibe ny firaisamonim-pirenena Alliance Voargasy androany raha nilaza ny heviny makasika ireo famaizan'ala ny CCS tatoato saika isan'andro. Nanamafy ihany koa ny tenany fa tsy tokony afiny ao ambadika resaka politika ary tsy tokony arovana ireo olom-botendry manondrana antsokosokony ary rem-pirenena. Nanao ny fanadihadiany Ravirazafimahiny sary sy rindran-tsary ny Andry Rakotomalala. Ny amafy ny fandoroana ala tamin'ity taona ity ary ireo alan-javaboary sy faritra rovana ny tena lasibatra tatoato raha ny tarehimarika dia manodidina ny 2 hektara isan-taona eo ny velaran-tany may manerana ny Madagasikara hatreto fakatra 300 hektara isan'andro no may. Ny fiovaovan'ny toetrandro sy fanararaotana no isan'ny antony manafaingana ny toroala raha ny fanazavana. Ny zavatra misy any Karafantsika any Menabe Antimeny reny dia manafatra olona avy any atsimo mihitsy ry zareo hanao an'le teviala amin'ny akabeany hamokarana tsy ara-dalàna zany katsaka avoanjo sy ny sisa sy ny sisa. Dia io na kely na be zany na politika na tsy politika zava-misy eto io dia tokony handray fepetra isika menaka manana andraikitra lehibe ao anatin'io koa ny fitondram-panjakana fototry ny fampandrosonany ny tontolo iainany. Zay ohatra ny tsy azon'ny olona fa sorasoratana any anaty lalam-panorenana ny charte de l'environnement any amin'ny velorano 10 fa tsy mitondra ny enti-manana sy ny andraikitra mifanaraka amin'izay zany tsika satria mampalahelo mihitsy le mpiasam-panjakana ao amin'ny tontolo iainana sy ny ranosy ala ohatra zao. Teo zao misy an'le hoe fampidirana mpiasa maromaro tao amin'ny fitondram-panjakana dia tany amin'ny force de sécurité no natao be da be. Mitaky fahatsapatena sy fandraisana andraikitra avy amin'ny olom-pirenena tsirairay ny zava-misy iainana. Tompony andraikitra koa anefa ny fanjakana izay tsy tokony hiaro ireo olom-boafidy manao tantely afatrakitra ny harem-pirenena. Dia mihisoka foana tsika any amin'ity resaka hoe trondro majinika fa le trondro vaventy tsy mety azo mihitsy mandrakity ny androany. Dia mila miara-miezaka zany tsika satria afangaro corporatisme politika zanakapelezana atsiro foana zany le zavatra rehetrarehetra kanefa tsy mety tratra mihitsy. Zay ny antony tsy mahatratra raha ndrio zao tany loatra zao dia le mera samborona nefa mbola misy olona ao ambadika ao koa miaraka amin'izay. Ny zavatra tratra niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka iny dia meloka indroa izy amin'iny. Ny anankiray dia fitaterana hazo sarobidy tsy azo atao zao tsy vo zao efa amapolo taona ny lasany nisy an'izany lalana zany fa tsy hodiana tsy ho fantatra zany satria olona mpanao lalàna izy. Ny anankiray faharoa dia le fanaovana usurpation de fonction tsy anjaran'ny solombavam-bahoaka ny manome autorisation na transport asa manokany rano sy ny ala zany. Mbola olana tsy ahafana mandroso anefa ary manome vahana ny kolikoly amin'ny endriny samihafa ny tsy fahaleovan-tena ny fitsarana izay miasa ho an'ny mpanao politika ary manatanteraka ny baiko ny fitondra-fanjakana. Nanomboka ny taona 2024 dia rarana trafika eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana misa 700 no narahany Alliance Voargasy. Hatreto anefa dia tsy mbola nisy ny olona ambony tompon'antoka voapaingitra tao anatin'izany. Miasa mafy ny sampatraraha ny ranosoniala, miasa mafy ny any amin'ny commune, miasa mafy ny sampatraraha miady amin'ny kolikoly misy anaky 5 eto amintsika eto
fa raha vo tonga any amin'ny fitsarana le izy dia tena miitsoka foana. Marina vao tontolo saina ny 7 novambra ho avy izao any Egypta ny COP 27 izay andiniana ny resaka tontolo iainana maneran-tany. Tsy tokony hitaky vola fotsiny ny fanjakana fa hitondra vokatra ary hanana fanapahan-kevitra entitra ho fiarovana ny tontolo iainana. Pejy fitaterana miezandroa hatrany tady eo amin'ny fikambanana ny taxi FTAR sy ny commune Antananarivo renivohitra izay manao amboletra ampitra ny taxi moto hiasa eto an-drenivohitra. Mitsipaka izany ny taxi ary mitondra ny ray eny anivy ny fitsarana. Ravirazafimaina sy Andry Rakotomalalatra any. Ateboka 5 goavana ny vohitra taorian'ny fivorindreo mpikambana taxi eto an-drenivohitra. Makasika ny fikasan'ny commune moa ny fitadiavan'izy ireo ary ampitra amboletra ny taxi moto eny amin'ny fiantsoana ny taxi. Eo ihany koa ny fampanantenana pôkaty sy tanteraka nataon'ny ben'ny tanàna ankehitriny ho andreo taxi. Nampanantenaina tamin'ny taxi tamin'izany fotoana dia hoe eo ny eo no anaovana an'ilay lisansa, eo ny eo dia mivoaka lisansa numérika. Izay no nandresena lahatra ny taxi nentina nambaboana ny fony. Ankehitriny nahazo ny 3,000 nampiana 500 latsaka kely mbola misy 3,000 mahery tavelany. Izay no antony hitakin'ny taxi androany hoe avoay ny lisansa an'ireo taxi rehetra ireo. Zahay taxi ville tompoko tena efa leo fampanantenana pôkaty. Rehefa niona tamin'ny André Batobe tanàna izahay tany amin'ny volana martsa 2020 sy 2021 tany hoany dia nolazaina taminay hoe tsy asiana intsony izany contre visite izany. Taty aoriana vetivety teo dia hoe ho alefa indray ny visite de conformité ho solony ilay contre visite. Ny taxi Antananarivo dia manaiky ny andony vola tokony hoe faina. Fa ny taxi Antananarivo dia tsy anao ny visite de conformité hatramin'ny androany. Manoloana ny lalàna izay misy, manoloana ny ahiany amin'ny fikorotana n'izao tanàna Antananarivo izao, manoloana ny ahiah ny amin'ny fanapotehana ny asan'ny taxi ville izay efa niteneny nombieno ho an'ny mpitantana ny tanàna. Ny taxi ville eto Antananarivo renivohitra tsy makasitraka ary ady hatramin'ny farany ny amin'ny tsy ampandehanana ny taxi moto eto amin'ny tanàna Antananarivo fa manimba ny endriky ny renivohitra no mamotika Antananarivo renivohitra ihany. Ny taxi Antananarivo dia hitondra ny raray eny anivon'ny fitsarana, eny anivon'ny tribunal ny sahana ny ady amin'ny fanjakana entina noerana anio fanapahana tsy manara-dalàna noraisiny ben'ny tanàna sy noraisiny ireo mpanolontsaina ny tanàna amboletra natao letrezana teo anivon'ny conseil municipal io. Raha ny fantatra dia hitsangana ny komity ary ireo taxi ho hiatran'ny FTAR. Any Mahajanga mitohy ny fitokonana nataon'ireo mpivarotra trondro any an-toerana. Araka ny voalaza dia tsy antonona azy ireo akory. Ny trano fivarotana nataon'ny mpitondra fanjakana ho azy ireo ny Ponfitim. Ankoatra izay dia toerana iny iteradozy ity toerana nametrahana ny mpivarotra ity. Antony iroson'izy ireo tamin'ny fitokonana. Mangataka ny amerenana azy ireo ao mora feny ireo mpivarotra manoloana ny zava-misy sa mamontsy MBS Mahajanga. Tiandavy mangana sesika ny tanana mpitondra mpanjaka eto Mahajanga amin'izao fotoana izao. Tamin'ny fametrahana an'ireto mpivarotra filao eto amin'ny Ponfitim. Nanamboatra trano tokoa izy ireo iverena an'ireto mpivarotra filao reto nefa dia trano tsy omby zanaka mapara. Izao ny hafarany fitokonana hitantsika amin'ny sary izao. Tokonay eto amin'ny Ponfitim izahay dia mangataka ny zonay satria rangoreo nanjoakanay reo ngefa nanjoaka hoe amin'ny sisiny arabe ahoana zay mbola ampidiry aty amin'ny Fitim amin'ny arabe indray satria moa ve lalàna ny mapilitra amin'ny olo amin'ny arabe ara polisi zay ty Fitim ty angey efa maro ny olo maty eto Fitim ty Fitim ty maro olo be mitaraina hoe ty Fitim ty misy Saint-Ouen eto nefa ahoana ny olo anzay ve reo tasorona eto Fitim nefa reo fa nanjoaka any amin'ny arabe ana Morafeno nefa le ana tanànan'izay no kitina mivarotra ta Morafeno zay nasorondreo rehefa nasorondreo zay natandreo aty plasinay io tragno azo sombenay ziabiziaby io atako angamba azo isaigna ngolo tafiditra agnatiny ao dia mivarotra ambelany aty zay eka zany 5 olona zany mivarotra ambelany aty zay salefandreo zay mivarotra ambelany aty latabatra anay nisombatindreo potipotiky nefa 2 alina tsy mahavita latabatra raiky amizao ewa asa sandreo manakory zany latabatra anay
tendreo zany nahatonga anay nitokona eto io le fidiram-bolanay tapaky le zavatra anay nisombatina eritrereto fa filao zao atri ny kolony filao azahoanay anazy bazary io natapaka caution io 41 de sasomany saindreo ao 41 olona 41 zany le tao de rehefa natomony effectif lasa nisy 27 sur plus le izy zany hoe latabatra ray zany 1 mètre mizara roa demi-mètre zany hoe olona raika filao roa fosiny de efa vita araka mifantatra dia maro dia maro izy ireo no mpivarotra filao tahaka izao nefa dia tsy tafiditra amin'ity toerana ity ary mifantatra ihany koa dia 80 eo no tiany atsofoka amin'ity trano ity nefa dia mahery ny 7 mahery nisy an'izy ireo eto Mahajanga ankehitriny tsy nisy mihitsy zany ve zany fanisana fa tonga dia amin'ny hevitra taingina fotsiny no anamboarina nyity trano ity ankehitriny mitaraina izy ireo fa tsy maintsy hiverina amora feno nipetrahan'izy ireo tany am-boalohany ny varitra na iny kodona na iny kiatra ny atra tiako alefa hoa dia zay ipody amin'ny planchenay amora feno foana zay fa zay sisy amin'ny sisiny arabe fa agnatiny amorony kanal agnatiny agny fa alezany zay pody aty mora feno magnaraka lamma zany zay raha manadio zay dia afaka manadio na dalina na amin'ny lalagna andiananono na latabatra-nay na templanay na rano malotonay ajainay zany ny lalagna sy ny fandaminana zahay miteza kely ambadika ranomasy aloha arabe manakory zahay amin'ny zanakanay kely reo izy koa zahay varina amin'ny zanakanay varina amin'ny tsenanay manakory zanakanay reo ka aloha izany zahay tsy ala eto mora feno na ino ngidoro na ino kianja vaovao ny tranga am-piaramonina zazakely eo amin'ny 4 na 5 volana eo no nisy nanary teny amin'ny dabapacurete ety Anosy-Patrana androany tolakandro araka ny loharanom-baovao ankizy roa nitsindroka fako tao an-toerana no natsikaritra ny arona plastika namonosana ity zaza ity tsy mbola fantatra kosa hatreto ny olona nahavalona izao loza izao farany amin'ny maresaka avy any ivelany ny tombo indray ny sazy azo ny filohampirenena Birmana teo aloha Aung San Suu Kyi rehefa avy niatrika fitsarana mangingina tamina raharaha kolikoly hafa indray ny fitondrana miaramila ny Birmanie no nitory azy tamin'izany ahina higadra 20 taona an-tranomaizina ny tenany no ny fiampangana maro mianjady aminy araka ny loharanom-baovao mialirary nombana sy taiziniana Nivoaka androany alarobia faha 12 ny volana oktobra ny didy vaovao manameloka ny filoham-pirenena Birmana teo aloha Aung San Suu Kyi ankoatra ny raharaha fanaovana osika tamin'ny fifidianana sy ireo raharaha maro samihafa efa niampangana azy 13 taona tranomaizina fantatra fa voahelika higadra 9 taona tranomaizina sazy fanampiny noho ny raharaha kolikoly miisa 2 indray ity filohan'ny Birmanie teo aloha izay mananika ny faha 70 taona ity amin'izao fotoana izao iray amin'ireo raharaha kolikoly aninjehana azy ny fanekeny-tsolotra mitetina $5 sy $10 avy amin'ny mpandraraha iray araka ny loharanom-baovao hatrany ny fitondrana miaramila ao amin'ity firenena ity no nitory azy tamin'izany ary tao anatin'ny fahanginana sy tsy ambaratelo tanteraka no nitsarana ity farany tazomina sy gadraina ao amin'ny fonjany renivohitra Naypyidaw nanomboka tamin'ny faran'ny volana jona lasa teo i Aung San Suu Kyi izay nomelohan'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ihany koa heritaona mahery kely izay no nanomboana ny fitsarana ity filoham-pirenena any Birmanie teo aloha izay nibatany prix Nobel tamin'ny taona 1970 ity ary mbola mitohy hatrany ao anatin'ny efitrano mihidy tsy azon'izana izahatrehana izany ahina ny saziny hatrany amin'ny 20 taona tranomaizina no ireo fiampangana maro mianjady aminy hoy hatrany ny loharanom-baovao raha jaivina ny volana febroary 2024 Aung San Suu Kyi no naonga ny miaramila teo amin'ny fitondrana sivily jilatsaka ny 302 no namony any tamin'izany ary nanomboka teo amin'ny fanonganam-panjakana ihany koa dia ny anatanaty krizy tanteraka i Birmanie nambaran'ireo mpisolo vava azy moa afasalama tsara ity filoha Birmana teo aloha ity amin'izao fotoana izao ary nanambara ihany koa reto farany fa apakatra ireo raharaha hiampangana azy Mankasitraka fiainanao tong kilasy tongivavy nanaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao azadinoina izy ny fandarana ahoana marina Global News ary ny Sahila zao arahinao vetrany aoriana izao fampahalalam-baovao izao
Ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe horreur boréale izay indray no atolotry ny fahitalavitry ny anibesanao amin'ity alina ity. Ny tenako mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny narika indray tombo kilasy tombo avy.